fifaliana manokana mihitsy a ny afaka miaona finaritra aminao indray atao anatin'ity fandaharana izay maminao ity ao anatin'ilay loha hevitra lehibe izaho no isika izay rahantsika amin'ny pasteur André Valentina Fanera koa raisina ho fifaliana ny mampiatrana anao anatin'ny fandaharana pasteur tonga soa indray ary vonina hitafatafa sy fampahery amin'ny mpanaraka ny fandaharantsika. Miarabanao namanadino ary manona fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ya, izaho no ary tao anatin'ilay zanatoa hevitra hoe mofonaina isika tamin'ny fiaonana farany. Nisongadina tamin'izany a ny nampatsahivan'i Jesosy ny mpiarabelona taminy fa Andriamanitra no nanome an'ilay mofo tany anefitra izay niveloman'izy ireo nandritra ny taona maro. De tao anatin'izay kanefa maty ihany ireo olona ireo. De mbola niverina indray izay olana izay tamin'ny fotoana izay natetia tany an' Jesosy satria hoy izy Jesosy hoe le nahitanareo mofo nohanina nge ny tena nitadiavanareo ahy fa tsy lay mofonaina izay tena tanjon'Andriamanitra mba hivelomantsika sy hananantsika ny fiainana mandrakizay. Teo tsika no nijanona farany pasteur inona indray no zanatoa hevitra ho aroso an'ny mpanaraka ny fandarana androany. Inare araka ny izay famitinana nataonao izay namanadinao dia arao tsara zany le ino sy fampahafantaran'i Jesosy ny tenany amintsika araka ny voalazan'ny filazantsara ny Jaona ao amin'ny Jaona daholo misy an'izy ireo le anankifito zany dia ny anombohan'i Jesosy azy de le mofonaina. Misy hafatra tiana ampitaina amintsika zany de hoe resaka hanina ane zany satria mofo resaka hanina zay zany no anehoan'i Jesosy ny tenany amintsika voalohany indrindra hoe izy no mofonaina satria inona moa no tena mahasahirantsainan'ny olona sy manahirana ny olona amin'izao andro iainantsika zao na de hatrana mpiandohana aza naminadinao azadia tao amin'ny Sahedena inona nalavon'ny olona tao amin'ny Sahedena resaka hanina le finanana an'le voankazo sady zay dia Jesosy zany tia hamerina mihitsy amin'ny laony ny zavatra rehetra ary tia aneo izy hoe izaho ane no mofonaina fa tsy le mofo zay tadiavinao sy manahirana anao isan'andro io fa izaho le tena mofonaina ka zay mihinana izay mandray ahy dia anana fiainana mandrakizay izy tsy ho faty izy fa ho velona satria zanak'Israely araka ny voalazanao teo nihinana mana mofo avy any an-danitra no men'Andriamanitra fa maty ihany zay le izy dika zay de hoe tiany Jesosy mihitsy zany ny ananantsika fiainana mandrakizay aloha voalohany indrindra zay zany ny antony mahatonga le hoe mofo fivelomana fiainana zay de tiany Jesosy ny ananantsika fiainana mandrakizay fa miaraka amin'izay namanandray adinao de hoe ny miantoka an'izay fiainana zay dia tsy le mofo zay tadiavintsika isan'andro fa Jesosy Kristy lay mofo naina le mofo zay nidina avy any an-dana satria izy de niteny toky sy andiny vaky itsika zay tamin'ny fandarana teo aloha hoe aza manao izy Jesosy aza mana ny am'izay hoaninareo hoe manao hoe inona no hoaninay inona no sotroinay sy ny sisa izany ozy izy dia katsainy jentilisa fatratra zay ny teny Jesosy katsany jentilisa fatratra zany ozy izy ny jentilisa no tena sahirana sy mikatsaka an'izany fatratra de le hoe inona no hoanina le mofo andavanandro tany io zany arabaky teny fa toizan'i Jesosy edy izy fantatry ny rainareo ozy izy zay any an-danitra fa tokony hoanareo zany fantany hoe fa mila mihinana ianao hoe le mofo andavanandro io zany le hanina zany io fantany raintsika zay any an-danitra fa mila n'zany tsika io fa ny tena tian'Andriamanitra de le mikatsaka le mofo naina le mofo velona zay nidina avy any an-danitra de tsy iza fa Jesosy Kristy. Mahafinaritra ny loha hevitra tena hoe azo raisina mihitsy amin'le fiainana andavanandro izy namanadinao indrindra am'izao fotoana iainantsika zao sahirana netsy ny olona am'izao sahirana amin'ny fitadiavana sahirana amin'ny fivelomana sy ny sisa sahirana amin'ny fitadiavana n'lay fikatsahana le mofo le hanina sady zay dia tena hoe tonga amin'ny fotoanany ny afatra sy omen'Andriamanitra ka andraisantsika le mofonaina
dia tsisa fa Jesosy Kristy izay manome fiainana ho atsika rehetra. Ndao atsika noho ny dindinika iza indray no anehoan'i Jesosy ny tenany faharoa. Tena misesy mihitsy izy io namanadinao tena misesy izy io amin'ny filazantsara ny Jaona. Raha atao amin'ny Jaona toko fahenina no novakitsika milazany amin'ny hoe izao no mofinaina hoy Jesosy, dia miditra indray zany amin'ny faharoa tsika zao Jaona toko fahavalo. Jaona toko fahavalo dia vakitsika ny 12. Ahoana indray voalazany Jesosy, inona indray no anehoan'i Jesosy ny tenany. Jaona toko fahavalo ka ny 12. Dia zao no vaky ny teny. Ary Jesosy nyteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Io zany ny faharoa. Le hoe izao no ho Jesosy hoe izao no. Dia ny faharoa izao zy Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. Mahafinaritra ny Baiboly ravana malala. Ilaina ny fahazavana. Rehefa tsisy ny fahazavana, rehefa tapaka ny jiro, tsisy nina azonao atao na ny fivelomanao za tsy mandeha araka ny loana. Ny fiainana tena hoe tapaka tanteraka ny fiainana rehefa anaty maizina sady zay. Tena hoe tapaka tanteraka mihitsy ny fiainana manontolo. Jesosy ny fahazavana. Fahazavana, ilaina ny fahazavana. Ndao tsika maki ten'Andriamanitra ary hoe inona no ao ambadika an'izany teny Jesosy zany hoe zao no fahazavana zao tontolo zao. Zay aloha zany raisika fa misy an'le tapany farany koa zay afatra lehibe ilay izy namanadinao hoe zay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Tsy mba andeha amin'ny maizina. Jesosy zany no fahazavana zay mitarika, dia ny ataon'le olona zany mila manaraka an'le mazava izy. Zay tsy mandeha amin'ny maizina izy. Sady zay enare ohatran'ny hoe lanterne zany, zay no filazana azy amin'ny teny frantsay lanterne. Dia mitarika iny fahazavana iny. Dia mba hahatonga anao tsy ho very ao anatin'le aizina zany, dia mila manaraka an'le mazava foana ianao. Manoro lalana zany izy. Zay indrindra. Ndao ary somary hitra lalandala ketsika ary. Fa inona kay no zava-misy eto amin'izao tontolo zao ary. Efesiana toko fahenina ny 12. Efesiana toko fahenina ka ny 12. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Iza no tiany olazaina amin'io? Le hoe fanahy ratsy eny amin'ny rivotra? Satana io. Satana io. Sady zay. Fa anisan'ny ataontsika hoe identitéan'ny Satana zany voalaza eo dia le hoe mpanjaka n'inona izy? Zao fahamaizinana zao. Mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Aika avana malala. Satana no mpanjaka ny fahamaizinana. Dia tsika io ao anatin'ny maizina. Satria nahoana? Satria voalaza ny ten'Andriamanitra fa samy efa nanino izy? Samy efa nanota ny izy rehetra. Samy efa nanota izy rehetra hoy ny Romana toko 7. Samy efa nanota ny olona rehetra. Dia ny ten'Andriamanitra koa nefa dia milaza nisy toko 9 zay amin'ny Jaona 1 toko 4 misy anazy. Dia ny 15 dia milaza ilay ten'Andriamanitra. Jaona 1 toko 7 mantsy milaza izay na manadinao. Jaona 1 toko 7 dia ny 15. Ny 15. Zao no vaky ny teny. Jaona 1 toko 7 ny 15. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hatreo ihany. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no nanota hatramin'ny voalohany. Aika zany nanomboka hatrany Edena rehefa nanaiky an'i Satana ny olombelona dia tao anatin'ny inona izy? Tao anatin'ny maizina. Tao anatin'ny aizina. Tsy aizina ara-baky teny zany tia namana havana malala. Tsy hoe délestage araka amin'ny zava-misy, tsy izay le izy. Fa aizina ara-panahy. Aizina ara-panahy. Tao anatin'ny aizina ny olombelona nanomboka tamin'ny nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao. Satria Satana no mpanjaka ny fahamaizina. Inona ny zavatra anseho?
raha toizantsika le jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo teo, inona zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay? jaona voalohany toko fahatelo ka any andininy fahavalo. De toizantsika le tapan'ny farany faharoa, izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly. ay izao zizo nisehoany ny zanak'Andriamanitra, niseho Jesosy dia ny andrava ny asan'ny Devoly. devoly. Disy mahatonga Jesosy miteny hoe izaho no fahazavana. Ao amafitsika kely izy namanatino jaona toko fahasivy ny andininy fahadimy, jaona toko fahasivy dia ny andininy fahadimy ny no andininy vakitsika. fahadimy. Amafisiny Jesosy ny fahazavana azy. Raha am'izao tontolo zao aho dia fahazavan'izao tontolo zao. Zay. Raha am'izao tontolo zao ao izy Jesosy, De izao fahazavana. tontolo zao zay ao anatin'ny aiziny, zay anjakan'ny mpanjakan'ny famezinana, dia tsy iza fa Satana. Raha am'izao tontolo zao ao izy Jesosy dia fahazavan'izao tontolo zao. Satria mazava ho azy, Jesosy tsy nanota. Satria ny olona rehetra samy Nanota efa nanota ao anaty aiziny, ao anaty aizina avokoa. De Jesosy tonga teto am'izao tontolo zao, de aussi Jesosy izaho raha eto teo am'izao tontolo zao ao De fahazavana. Zay ny mahatonga Jesosy miteny hoe izaho no fahazavana, de atsontsika aninona azy? Manatona azy anaraka azy. Izaho izy ny fahazavana, satria zany tsy nanota e. Zany fahazavana. Ny olombelona ao anaty aiziny, satria samy efa nanota, fa atsony isika olombelona izay nanota anaraka an'lay fahazavana ary anatona an'lay fahazavana. Ndao antsika ne amaky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko voalohany, jaona toko voalohany jaona voalohany no vakitsika, jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory eo aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, de mandanga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, de manana firaisana isika ary ny ran'i Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Zay tsara zany le ten'Andriamanitra, tena mazava be izy. Andriamanitra de mazava, satria Jesosy no fahazavana. Tsy misy maizina akory eo aminy satria tsy nanota izy. Satria tsy misy maizina eo aminy izy. De inona zavatra miseho amintsika zany sy Jesosy. Raha Jesosy le mazava, tsika ao anatin'ny maizina, satria samy efa nanota. De eo amin'ny andiny fahaenina teo izy, raha hoy isika zany io, sika le ao anatin'ny maizina, raha hoy isika manana firaisana amintsika, amin'ny Jesosy le mazava zany io, manana firaisana amintsika kanefa Mandeha amin'ny maizina, de mandainga tsika. Mandainga, tsy marina zany. Le olona zay olona manana firaisana amin'ny Jesosy le mazava, de mandeha amin'ny mazava. Fa raha milaza fa manana firaisana amin'ny Jesosy le mazava le olona, kanefa mandeha amin'ny maizina izy, zavatra tonga de mazava be le izy namanatino. Raha eo amin'ny fijery fotsiny tonga de hita hoe tsy marina zany e. Hoe ianao ve milaza fa manana miray am'le mazava kanefa mandeha amin'ny maizina, tsy marina, mandainga ao izy ary tsy manao ny marina tsika. Fa amin'ny andiny fahafito de hozy izy, fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, Jesosy tahaka an' Jesosy eo amin'ny mazava, dia manana isika izy firaisana isika. zay, manana firaisana isika. Izay mahatonga Jesosy hoe zao ny fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka ahy de tsy mandeha ao maizina izy. De le fanarahana an' Jesosy firaisana amin'ny mazava. Atsona zany ianao anana fifandraisana na firaisana amin'ny Jesosy Kristy, satria izy no fahazavana. De rehefa manana firaisana amin'ny Jesosy ianao, le fahazavana, de tsy mandeha amin'ny maizina ianao. Fa miaraka amin'izay namanadinao, de ty amin'izay le tena zava-dehibe, inona no miseho amintsika? De leo amin'le tapany farany, amin'le andiny fahafito,
ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra satria zay ny nahatonga antsika anaty maizina ota ny fahotana ny fahotana ne mahatonga antsika tafalatsako anaty maizina de rehefa manana firaisana am' Jesosy le mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava de mandeha eo amin'ny mazava tsika fa miaraka am'izay le zavatra nahatonga antsika atao anaty maizina isorony Jesosy de tsy na fa le fahotana de ty no manazava an'izay namanadinao hoe ny olona anankiray zany rehefa manana firaisana am' Jesosy de mandeha ao amin'ny mazava izy fa tsy mandeha ao amin'ny maizina ary voadio izy ho afaka amin'ny ota rehetra sady zay ndao ara maky nyty toko sy andeny ty tsika ary ahoana ny fampiarana an'izay jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa ny andin'ny fahasivy hatramin'ny andin'ny faraiky ambin'ny folo izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny de mbola ao maizina ihany izay tian'ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitonana ao aminy de faraiky ambin'ny folo fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala zay alehany satria ny maizina no efa nahajambany masony zay mazava be le ten'Andriamanitra ravina malaza Jesosy no fahazavana tsy misy maizina ao aminy sisa raha milaza tsika hoe manana firaisana aminy kanefa mandeha amin'ny maizina de mandaingy tsika fa raha mandeha amin'ny mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava de manana firaisana amintsika dia ny rany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra de ozy izy ara le ten'Andriamanitra zay milaza ozy izy fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny anao moa zany hoe mankahala ny rahalahiny zany tsy tia ny rahalahiny manisy ratsy ny rahalahiny fa miaraka am'izay manota satria le didy folo mizara roa didy efatra voalohany tiavany Jehomadriamanitra ao am'fonao rehetra didy enina faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao eto zany zao de hoe manana milaza le olona fa manana mandeha mazava izy nefa mankahala ny rahalahiny tsy tiany namany mandika an'le didy folo izy amin'ny faharoa amin'ny didy folo ota zay manota zany izy milaza izy fa mandeha mazava kanefa manota mandaingy izy ozy izy ary mbola ao amin'inona ihany izy mbola ao amin'ny maizina ihany izy izay tiany rahalahiny no mitoetra eo amin'ny mazava mahafinaritra ny ten'Andriamanitra tena mbola azo hitarina lalina zany izy io ny tena marina fa andao fitipitiantsika hoe inona ny tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika am'le hoe zao zy Jesosy ny fahazavana mazava zany ny ravana malala fa izao tolo zao de ao anatin'ny aizina ara-panahy satria voalaza fa i Satana le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra de mpanjaka ny fahamaizina mpanjaka fahamaizina de ny olona rehetra samy efa nanota ao anatin'ny maizina kanefa tonga teto am'izao tolo zao Jesosy de ozy izy Jesosy izao raha eo am'izao tolo zao dia fahazavana ao izy zay satria tsy misy maizina ao aminy tsy nanota izy de rehefa tonga teto izy de miantso atsika mpanota izy mba hanana firaisana aminy ka andeha eo amin'ny mazava dia dioviny ho afaka amin'ny ota rehetra ndao atsika maky ny ten'Andriamanitra jaona toko voalohany ny andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo zay ny voalohany de avy eo Matio toko fahadimy andin'ny faefatra ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo zay no fakitsika jaona toko voalohany ny andin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo nisy lehilahy ran'Andriamanitra jaona no anarany izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinony olona rehetra no ny teniny tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambarany mazava ihany izy tao ny tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga am'izao tontolo zao Jesosy io teo am'izao tontolo zao izy ary izy
no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. eo am'izay tonga teo am'izao tontolo izao izy le mazava zany kanefa izao tontolo izao tsy nanina azy tsy nahalala. hitana aminadinao de mifandray am'le jauna 17 ny fiainana manrak'izay de ny mahafantatra an Jesosy izakay Jesosy fahazavana tonga teto am'izao tontolo izao ny mazava fa zao tontolo izao tsy nahalala mazava de mbola ao anatin'inona foana ao anatin'ny aizina foana tao anatin'ny aizina foana ary voalaza eto fa i Jaona tsy Jaona ozy izy le mazava zay ny izy ao amin'ny 10 tsy izy anefa no ilay mazava tsy Jaona le mazava fa Jesosy fa inona no andraikitra napetraka tamin'ny Jaona nanambara tonga hanambara ny mazava fa tiako be le hoe fa tonga ho vavolombelona hanambara mazava ihany izy vavolombelona le mazava i Jaona dao pitsika amin'ny Matthieu 5 Matthieu 5 ny 14 ka hatramin'ny sy ny 19. Matthieu 5 ny 14 sy ny 19. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Aoka azava io mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo zay any an-danitra. Zay tsara tena mametraka atsika eo amin'ny toerana anankiray indray zany Jesosy izy ane le fahazavan'izao tontolo izao Jaona 5 sady zay fa mitendray izy eto hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao ianareo aoka zava eo mason'ny olona ny fahazavanareo amin'ny fanaova-tsoa izy eto raha ny fanana amin'ny asa soa izay ataonareo mampieritrehitra izy naminadinao ataontsika ahoana no fahazavana ataontsika ahoana amin'ny fomba ahoana na tonga atsika ho fahazavana tsika ne nanoty ao anatin'ny maizintsika kanefa angazeny Jesosy tsika eo nareo ny fahazavana zay kanefa Jesosy miteny hoe ianareo ny fahazavana raha tena marina izy ny fahazavana fa zao eo mahafinaritra amin'le izy Jesosy ny mazava tompoko izy lo fahazavan'izao tontolo izao fa atsony itsika anaraka azy aloha voalohany indrindra de faharoa atsony ihany koa tsika anana firaisana aminy ary atsony ihany koa tsika mba andeha amin'ny mazava rehefa tanteraka zay dia miteny amintsika amin'izay izy hoe ianareo amin'izay no fahazavan'izao tontolo izao lasa tsika indray no fahazavana misy eo amintsika indray fahazavana ao amin'ny Efesiana misy an'io namanadinao somary manazava anazy misy kokoa zany Efesiana 5 ny 15 sy ny 19. Efesiana 5 ka ny 15 sy ny 19 zao ny voalaza fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatra ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana zay misy izy le tenaandriamanitra inontsika ozy izy fa iny maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo amin'ny fomba ahoana ao amin'ny tompo ao amin'ny tompo mahafinaritra le teny zay le hoe firaisana zany zao zay maizina ianareo fa iny maizintsika fa iny kanefa Jesosy miteny ao amin'le Matthieu 5 ianareo ny fahazavana aoka zava eo mason'olona ny fahazavanareo mila mazavinareo ianareo fahazavana tsika le teneny Jesosy hoe ianareo ny fahazavana nefa maizintsika fa iny fa ankehitriny efa mazavitsika ao amin'ny tompo amin'ny tompo zay le hoe firaisana amin'i Jesosy ny fahazavana zay miray amiko Jesosy dia tsy andeha maizina izy zay manaraka de tsy andeha maizina ko izy ao amin'ny tompo fa efa mazava ianareo ao amin'ny tompo ankehitriny ndao faraparanantsika ara ny afatra tena misy fampietreretana anankiray ty zay ovakitsika ao amin'ny Jaona 3:17 hoe ina moa zany tena ataontsika hoe fiatraika an'le izy na ny akony zany identité an Jesosy zany eo amin'ny fiainantsika fiainan'ny olona raha Jesosy ny fahazavana
izy no fahazavana tsika eo anatin'ny aizina. Ina mba fiatraika an'izany amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Izao ny fanamelohana. Tsy avy amin'i Jesosy no fanamelohana. Tsy Jesosy no manameloka. Ny olona ny manameloka ny tenany. Raha io teny io satria nahoana zisy tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, dia tsy iza fa Jesosy tonga tamin'izao tontolo izao mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina. Ny olona ninona? Ny maizina. Iza no ny safidy? Ny olona ihany. Ny olona no ny safidy. Hoe ianao Jesosy mazava, eny e, aloha ny maizina nenay, aloha zay andeha maizina ihany. Mampietrehitra. Zay zany no afatra tena ampitaina amintsika amin'ity lohateny faharoa ity, hoe Jesosy no fahazavana. Tonga teto amin'izao tontolo izao le mazava, tonga teto izy, tonga olona tahaka atsika izy, mba atonga atsika hazava ihany koa, anana firaisana aminy, dia andeha amin'ny mazava. Kanefa naleon'ny olona ny maizina. Ny safidin'ny olona, safidy maizina ny olona. Iza moa le maizina? Satana ny maizina. Satana ny mpanjakany famaizina. Naleon'ny olona maizina. Ndao atsika maraparana ny afatra ary. Tesaloniana 1:5-5. Tesaloniana 1:5-5. Zao no voalaza. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Ry havana malala. Tena mahafinaritra ny Baiboly. Tena mahafinaritra. Jesosy ny mazava. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy, fahazavan'izao tontolo izao. Anala antsika ao anatin'ny aizina. Dia rehefa tonga teto izy ho fahazavana, dia miantso antsika izy hanaraka azy, hanana firaisana aminy, sisy. Dia miteny eto ilay Tesaloniana 1, mahafinaritra, dia hozy izy, fa ianareo rehetra dia zanaky n'inona hozy izy? Mazava. Zanaky ny mazava ianareo rehetra, fa tsy an'ny alina na any maizina. Zanaky ny mazava. Fa iza moa le hoe zanaky ny mazava? Jesosy anie le mazava e. Dia tsika zanaky ny mazava, zanak'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mazava. Sady zay, Andriamanitra mazava, tsy misy maizina ao aminy. Dia ianao antsoina hoe zanaky ny mazava ianao. Ary raha zanaky ny mazava ianao, dia tsy zanaky ny maizina ianao na any maizina ianao. Jaona 2:2-7. Ao ampitsika anankiray dia io no amarana antsika azy. Jaona 2:2-7. Zao no vaky ny teny. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa Jesosy. Raha mbola manana, zay tsara hozy izy, raha mbola manana ny mazava, manana ny Jesosy le mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba tsy hahatratra anareo ny aizina. Ry havana malala. Ny afatra zany dia tsotra ihany. Ianao dia tiany Jesosy mba ho tonga zanaky ny mazava. Zay zany le tena afatra. Ary zay nahatongavany teto an-tany. Izy le mazava. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Inona ny foron'Andriamanitra voalohany? Mazava. Tsy hoe Jesosy no foronina voalohany, fa satria izy mazava, dia ny asa voalohany nataony, natombo rehefa namorona izy, mazava ny foroniny voalohany. Takasa. Izy mazava, dia ny mazava ny foroniny voalohany. Dia itsika tian'Andriamanitra ho zanaky ny mazava, fa tsy ho zanaky ny maizina. Sady zay? Zanak'Andriamanitra. Zay le izy. Amin'ny fomba ahoana? Dia averiko izy, dia amafisina. Amin'ny zay manaraka ao izy, dia tsy andeha maizina. Fanarana an' Jesosy. Faharoa, firaisana amin'ilay mazava. Dia mandeha amin'ny mazava. Dia eto indray dia ampiny manana an'le mazava. Raha mbola manana mazava ianareo izy,
de minoa mino ny mazava ireo zany manana mazava mino mazava manaraka mazava manana firaisana manana firaisana amin'ny mazava de mandeha amin'ny mazava de tanteraka am'izay le teny Jesosy hoe aoka azava masony olona ny fahazavanareo satria anareo no fahazavana eny re satry foana mbola anoy satria mamy ny ten'Andriamanitra kanefa voafetran'ny fotoana isika ndao iaraka ivavaka ary miaraka amin'ny pasteur André Paratina Fanera iaraka ivavatsika topo Jesosy io ianao le fahazavana miainao anatin'ny aizina izao tolo zao aizina ara-panahy dia aiziny faratsiana aiziny fahotana kanefa aizina ara-nofany ko maizina ny fiainana tsy hita ndraindray ny lalana zay izorana eo amin'ny fiainana andavanandro ohatrany maizina avokoa zay rehetra manodidina misotranao zay satria fantatray tamin'ity fandarana ity fa ianao no fahazavana ianao no fahazavana tonga teto amin'izao tontolo zao ianao fahazavana anala ny aizina eo amin'ny fiainanay Jesosy io anala ny aizina ara-panahy de ny fahotana izany anala ny aizina ara-nofany ko ka ahafantaranay ny lalana tokony izoranay misy sotranao zay namizany aoka azava eo amin'ny mason'olona ihany ko ny fahazavanay satria zahay manaraka anao manana firaisana aminao miara-mandeha aminao mandray anao manana anao mino anao ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy amen rasoa ary manantena mbola iona finaritra aminao ray amin'ny feonantsika manaraka ka sitranareo namana teknisiana zay tsy nikely sotroka tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo isorana betsaka ianao zay nanaraka hatramin'ny farany akasitrana koa ny pasteur André Paratina Fanera zay mbola vonona iara-miasa amintsika indray amin'ny feonana manaraka veloma tokoa